Taorian'ny fandalovan'ny mpanjakan'ny Maroc asan'ny fahina teto Madagasikara tamin'ny taona 1924 lasa teo ka nametrahana fiaraha-miasa teo amin'ny tany rotota dia mitoy indray izany ankehitriny amin'ny fanohizana ny fanatanterahana ny drafi-piaraha-miasa lasitra eo amin'ny tontolon'ny famokarana sy ny fiaraha-miasa ny samy tany tatsimo sy tatsimo dia manatanteraka fitsidiana eto Madagasikara ny delegasionna mafonja avy amin'ny fanjakana marokana ny 12 hatramin'ny faha 1 ny volana Jona 2024 tanjona ao anatin'izao fitsidiana izao ny fifanakalozana sy ny fizarana traikefa amin'ny firenena rotota eo amin'ny sehatra maro toy ny fitodiana amin'ny paikady eo amin'ny lafiny fambolena ny famatsimbola ny fanofanana ara-pambolena mitondra fanampanazavana makasika izao fitsidiana izao ny ministry ny fambolena ny fiompiana ary ny jona ny antodian'ireto teknisiana délégation marokana tonga eto amintsika reto no zareo moa zany dia tena teknisiana daholo avy eo amin'ny ministera miandraikitra ny fambolena fiompiana ary ny jona any Maroc dia ao anatin'izay le fiaraha-miasa amin'ny firenena samy tatsimo izay ary ao anatin'ny fanohanana ihany koa avy amin'ny Fonds international de développement agricole na ny FIDA zany dia fizarana traikefa nataon'izy ireo satria fantatsika fa isan'ny navita ataontsika hoe miracle mihitsy ara zany Maroc tao anatin'ny fotoana farany teo izay tena navita ny azakazaka be ny fampandrosoana ny tontolo mpamokarana any amin'izareo tao anatin'ilay ataony hoe plan Maroc vert izay afaka angalantsika hevitra ihany zany hijerevantsika ahoana na mpandehanana aingana ny fampandrosoana eto Madagasikara satria tsika tena mila manatratra an'ilay fahatarana be izay manjoantsika amin'izao fotoana izao dia ao anatin'izay fiaraha-miasa izany dia vonona zany zareo fampizara traikefa anampy an'ny teknisiana malagasy na resaka fanofanana io na resaka fijerena hoe inona ny lalana izay afaka tsaraina zany avy amin'izay ilay ohatra sy expérience ny ainan'izareo marokana izay izay zany ilay fanamafisana fiaraha-miasa fantaritsika koa moa fa misy lafiny ara-tantara zany dia misy fifamatorana ihany eo amin'ny Madagasikara sy Maroc ara-tantara dia ao anatin'izay koa zany dia vonona zareo ny anampy antsika noho izay fifandraisana laripaka eo Madagasikara sy Maroc izay. Isy ny atrikasa iarahan'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fambolena ny fiompiana ary ny jona amin'ireo délégation marokana misy ihany koa ny fitsidiana toeram-pambolena sy ivitoerana fanofanana ary ozinina mpanodina ny vokatra ao amin'ny faritra Vakinakaratra Itasy.